Dia misaotra anao indray manaraka tsy tapaka ny fandarana météo manolotra ny araba tompolasy tompovavy. Araka ny sarin'izana-bolana dia ahitana andian-drahona ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny izay mandrafitra ny andro amin'izany fotoana izany. Vokatr'izay dia ny ala izay malefaka na antonony na mihamafy indraindray no mandrafitra ny andro eto amin'ny nositsika. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso faha-efatra ambin'ny folo ny volana May, enina ambin'ny folo sy roa arivo. Anorana malefaka ary mety ho arahana tafio-drivotra ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo, somary matevina izany amin'ny morontsiraka atsinanana. Olalovan-drahona kosa ny fatra atsimo andrefana, Androy ary Anosy ary fandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny fatra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy andrivotra ihany ny ilany atsinanan'ny Madagasikara, miaraka amin'ny orana matevina izany amin'ny morontsiraka atsinanana ary miaraka amin'ny orana malefaka amin'ny ilany atsinanan'ny fatry ny avoatandy. Hifandimby kosa ny masoandro sy ny rahona ny amin'ny fatra sisa. Ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso indray dia somary nisy fiakaran-kely 9 hatramin'ny 13 degré ny aty amin'ny fatry ny avoatandy. Ny morontsiraka atsinanana sy andrefana mandina 9 hatramin'ny 12 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny maripana voatombatomana dia 13 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika amin'ny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ary 20 hatramin'ny 12 degré celsius ny aty amin'ny fatry ny avoatandy. Raha evoaka ivelan'ny Gasikara indray ianao dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro voatombatomana ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy reto. Ho tsara ny andro ny faritry Milan, Paris, Johannesburg sy Nairobi ary anorana tandrifin-drahona rakotrika any Bangkok any. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina antsika indray dia any La Réunion sy Maurice no anorana tandrifin-drahona ary mety ho arahana rivotra. Ny amin'ny faritry Seychelles sy Comores kosa dia hifandimby ny rahona sy masoandro na dia ahitana orana aza indraindray any amin'ny faritry Comores. Amarana antsika ny fandaharana amin'izao akatiky ny fety izao dia tsara ny manamarika fa hiatsara mianalana ny andro eto Madagasikara fa ny any amin'ny fatra ilany atsinan'ny Madagasikara iny no mbola ahitana orana malefaka sy andrivotra. Dia mirary anao farany herinandro finaritra izay ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.